Coucou! Dia faly mitafatafa amintsika rehetra mpanaraka sy tapaka ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ny tenako. Mafana dia mafana aty Canada amin'izao fotoana izao ka dia mba manararaotra foana ny mitafatafa amintsika ety an-tokotany 30 degré izay hafanana tsy fahita firy aty ka dia ohatry ny fety izany zavatra izany aty Canada. Ny horesantsika anio zany dia ny torohevitra fampiakarana ny moraly amin'izao fotoana izao satria dia ambany ny ankamaroan'ny moralin'ny olona, ny olombelona eto ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao, indrindrandrindra moa zany isika ao Madagasikara satria dia misamboaravoara be ihany ny zava-misy ao an-tanàna ary dia ao ny aretina, ao ny fahatrana, ao ny karasana fahadisom-panantenana amin'ny lafiny maro. Ka fifampizarana no ataoko eto amin'ny Jeanne Forêt Santé. Ny fifampizarana ny eksperiansy izay mba nananako zany eo amin'ny resaka fanamboarana toe-tsaina sy ny fitonian-tsaina ahafahanao ahazo ny asambarana amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Ireto misy karazana citation maromaro izay mety hamelombelona ny fanahinao sy ny sainao, hampatanjaka ny sainao mba ahafahanao manatontosa ny asa aman-draharaha izay miandry anao sy ny adidy rehetra izay tokony ataonao. Maromaro ireto citation ireto izay famakiko isa-maraina. Le jour le plus important de notre vie est celui où vous décidez de vous aimer. C'est ce jour-là qui marquera votre liberté. Zany hoe rehefa manomboka tianao ny tenanao dia eo zany no anomboka ny karazana fahafahana ho anao satria tsy afaka androso amin'inona ianao amin'izay zavatra tianao kasaina raha ohatra ka tsy tianao ny tenanao. Ary rehefa tsy tianao ny tenanao amin'ny fomba ahoana moa ny itiavanao ny olona hafa sy ny zavatra rehetra izay ataonao. Je crois en la personne que j'ai envie de devenir. Izany hoe raha ohatra ka misy ny olona izay nofinofisinao ny mba hanahaka azy izany hoe ny tenanao zany manofinofy ny hoe mba teo mpandraharaha aho zany, mba teo dokotera, mba teo ingénieur, dia tokony efa anana zany ianao an'izay hoe karazana fitokisantena ao aminao ny ho tonga amin'ny toeran'io. Izany hoe efa mba misy nofinofinao zany ny hoe ohatran'izao sy ohatran'izao no mety ho fombafombako zany rehefa amin'izany asa izany. Ka rehefa ianao zany tafiditra ao anatin'ny ataontsika hoe nofinofy, zany hoe ilay karazana anticipation ny zavatra rehetra zay mety hitranga ao amin'io zavatra nofinofisinao io dia ho tonga amin'ny tanjona izay tratrarinao ianao. À l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand. J'ai écrit heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. Je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris. Tany am-pianarana ozy izy dia rehefa nanontaniana hoe inona no tianao atao rehefa lehibe ianao dia namaly aho ozy izy zany John Lennon nanoratra an'ity. Ozy izy hoe ny ho sambatra ozy izy être heureux. Dia rehefa namaly ny mpampianatra hoe tsy azonao ilay fanontaniana dia namaly zany John Lennon hoe ianao tsy nahazo ny resaka. Misy karazana prédisposition daholo ny olo vaventy rehetra eto ambonin'ny tany fa dia nanjary-pira malaza dia malaza izany John Lennon izany ary dia sambatra tokoa izy tao anatin'ny monden'ny firana. Celui qui a la santé a l'espoir et celui qui a besoin
qui a l'espoir a tout. Celui qui a la santé a l'espoir et celui qui a l'espoir a tout. Izany hoe rehefa manana ny fahasalamana ianao a dia manana ny fanantenana, ary rehefa manana ny fanantenana ianao a dia hanana ny zavatra rehetra izay kasainao a eto ambonin'ny tany. Marina dia marina loatra izany zavatra izany. Le bien-être se construit petit à petit et est étroitement lié à l'écoute de soi. Izany hoe ny fahasambarana zany a dia ianao ihany no maheno azy io, ianao ihany no maheno fa azoazoko ny aiko, ianao ihany no mahatsapa fa metimety ny tenanao, fa tsy ny olona ty ivelany no mitsara an'izay karazana asambarana ao aminao zay, satria matsy ny zava-misy matetika zany a dia ny manodidina no manome ny karazana point amin'ny asambaran'ny tsirairay zany a, kanefa dia diso tanteraka izany zavatra izany, tomboky lahy sy tomboky vavy, fa ianao ihany no maheno ny tenanao hoe sambatra ve ianao sa tsia. Izay zany a dia mila fantatritsika izay zavatra izay, satria mantsy ny lesoka amin'ny hoe ny manodidina no mitsara fa sambatra rakoto na sambatra rabe na sambatra rasoa, dia andeha akataka zany a ny olona tsirairay a, ny olona izay eritreretin'ny fiarahamonina fa manana ny asambarana, kanefa mety tsy asambarana izay mifanentana amin'ny zavatra tadiaviny, ka anika sarisarin'olona zany a no matetika hitatsika mandehandeha eny amin'ny fiarahamonina, sarisarikasambarana fa tsy ny olona izay manana ny asambarana tena izy, satria ny asambarana tena izy dia ianao ihany no maheno azy, ianao ihany no maboatra azy, ary amin'ny fotoana maro dia maro no ikolonao a an'izany asambarana izany a ao aminao. La gratitude que je ressens chasse les sentiments négatifs de mon expérience de la vie. Izany hoe rehefa mahay makasitraka zany a ny olona iray dia amin'izay izy zany a no anala ny zavatra eritreritra ratsiratsy rehetra ao amin'ny tenany, satria rehefa mahay makasitraka ny olona iray dia mahay mijery ny lafiny tsara amin'ny fiainany, ary dia anaraka n'iny daholo a ny zavatra rehetra izay ataony. Le bonheur réside dans les choix que l'on fait et dans ceux qu'on décide de ne pas faire. Izany hoe ny asambarana zany a dia miankina amin'ny safiditsika tsirairay, ny hoe izotra amin'ny lalana ohatran'izao aho dia inona ny zavatra mety ho azoko rehefa manao an'iny choix iny aho zany a, ary rehefa manapa-kevitra fa tsy andeha amin'ny lalana iray izay mety ahitanao karazana fanembatsembanana amin'ny fiainanao, dia ianao ihany no mahalala an'izay karazana safidy raisinao izay. Il ne faut pas toujours attendre le bon moment, il se peut qu'il ne se présente jamais. Créez votre bon moment. Izany hoe raha ohatra ianao zany ka hiandry foana ny fotoana tsara, ny andro tsara izay hoe anaovanao zavatra, dia mety tsy hisy izay andro tsara teneninao na eritreretinao zay, fa ianao ihany zany a no mamboatra an'izay hoe andro metimety aminao a amin'ny anaovanao zavatra. Le corps, même sans force physique, peut tout soulever si l'esprit est assez puissant. Izany hoe ny herim-batana izany a dia afaka mibata ny zavatra rehetra izay hoe mavesatra angamba eto ambonin'ny tany, fa ny tena mahazaka ny zavatra mavesatra indrindra ozy izy zany a dia ny fahatanjahan-tsaina. Miankina amin'io saintsika io daholo zany a ny zavatra rehetra izay ataontsika.
ny fahaizantsika miatrika ny fiainana sy ny asarotam-piainana. Une tête pleine de peur n'a pas de place pour les rêves. Izany hoe raha ohatra ianao zany a diso be fatahorana loatra dia sarosarotra ho anao zany a ny andeha anatontosa zany a ny nofinofinao. Alaina tao an-tsaina zany a ny karazana tahotra, sao de manao ohatran'izao, sao de manao ohatran'izao. Iny zany a matetika manakatsakana ny fanatontosantsika, ny revirevintsika zany. Ne doutez jamais de votre instinct. Izany hoe ny instinct zany a dia ilay karazana fambara izay miseho amintsika zany. Raha ohatra zany hoe misy olona iray a izay hoe vao voalohany nahitanao azy ohatra, dia misy karazana fambara eny amin'ny eny zany a izay saritsarina fambara milaza aminao fa ity olona ity dia mety ho mpamitapitaka. Izany hoe indraindray izy zany a raha ohatra ka ilay fomba firesany ohatra diso be fahalalam-pomba be loatra, na diso be fandokadokafana be loatra, na diso misy karazana hoe fanomezam-pitokisana be loatra, dia mety tokony amamana ihany ianao zany a, sy ny hoe fitoriam-pitiavana be loatra indrindrandrindra zany ho anao vehivavy, dia iny zany mba tokony efa amamainanao ihany ny hoe atraiza moa zany a ity fanomezam-pitokisana omen'ity olona iray ity, satria eo amin'ny 20 isan-jaton'ny ataontsika hoe intuition na instinct dia manambara aminao ny mety ho fombafomba n'iny olona iny. Prendre le temps de respirer, même un court instant, c'est se donner le droit de profiter de chaque moment. Izany hoe mba mila foana zany a mampiditra an'ilay rivotra madio ato amin'ny orontsika, dia mandray concentration tsara ary mamoaka izany zany a amin'ny vavantsika ny rivotra maloto. Mandray an'izay concentration zay a, ataontsika hoe eo amin'ny 15 minitra isa-maraina ao amin'ny natura no tena tsara indrindra. Azo atao eran'io ny séance de respiration, fa ny tsaratsara zany a dia ohatran'izao ataoko zao a amin'ny natura, zany hoe mampiditra ny rivotra amin'ny orona ary mamoaka izany amin'ny vava. Izany hoe lay oxygène ny rivotra madio zany ampidirinao amin'ny orona, mandeha mamakivaky ny poumon ary dia mamakivaky ny lalan-drà izany oxygène zany, ary dia hiverina any amin'ny poumon, mitondra ny gaz carbonique sy ny rivotra maloto rehetra ao amin'ny vatantsika, ary dia mamoaka izany ao amin'ny vava. Manasitrana zavatra maro dia maro izany fombafomba izany a amin'ny fiainantsika, toa n'ireny hoe hypertension artérielle, ny diabète, ny maladie cardiovasculaire, ny dépression nerveuse dia solageniny zany karazana fombafomba izay ataonao a isa-maraina izany. Pour réussir, retenez bien ces 3 maximes. Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir. Zany hoe rehefa ataonao ao anatin'ny sainao zany, fa rehefa hoe mijery zavatra ianao zany a, manana ny karazana curiosité andeha afantatra zavatra, dia efa mandeha any amin'ny fahalalana ianao zay. Ohatra ny karazana curiosité izay hoe jerevanao any amin'ny boky, jerevanao any amin'ny internet, dia efa mitondra anao any amin'ny fahalalana izay. Vouloir, c'est pouvoir, zany hoe rehefa misy ny zavatra irinao, tianao atongavana, dia efa mametraka ny karazana pouvoir ao aminao zay zavatra zay, hanana ny zavatra izay katsahanao. Oser, c'est avoir, zany hoe ny fahasahinao
mandeha mizotra any amin'ny tanjona izay tianao hotratrarina zany dia ohatran'ny hoe efa azonao zany ilay zavatra katsahanao. Si vous avez confiance en vous-même, vous inspirerez confiance aux autres. Raha ohatra ianao zany manana ny fitokisan-tenanao dia hisy ihany koa zany ny fitokisan'ny manodidina anao. Votre corps et votre esprit se nourrissent non seulement de ce que vous mangez, mais aussi de ce que vous pensez. Izany hoe ny angovo rehetrarehetra izay miasa ao aminao zany dia miakina amin'ny zavatra izay hohaninao, ary miakina ihany koa amin'ny fomba fijerinao ny fiainana. Ka raha ohatra zany ianao raisiko ohatra dia ny hoe raha ohatra ka ampidirinao ao amin'ny vavanao ohatra isan'andro ny fisotroana toaka, ny fandraisana ny zava-mahadomelina, ny fifohana sigara, dia hitondra an'ireo karazana angovo ao aminao izay tsy apetipety ny fiainanao zany zavatra zany ary dia hiteraka ihany koa fikorontanan-tsaina ho anao ka miakina amin'izay zavatra rehetrarehetra izay zany ny direction koa zany hitondra anao any amin'ny fahombiazana na tsia. Ny fahombiazana ngeza indrindra dia ny asambarana, ny fahenonao ny tenanao fa tsaratsara ny tenanao tsy mararirary an-doha matetika, tsy mizizitra matetika ny kibo, tsy reraka matetika ary tsy marary ny vanitaolana na ny karazana osatra fa olona izay mamoaka ny angovo tsara ao aminao ary dia manana ny fomba fijery hakany amin'ny tsaratsara kokoa ianao zany rehefa mandrefa mety ny tenako tsaratsara ao zany. Il ne faut pas s'attendre à de bons résultats si vous travaillez seulement les bons jours. Ce sont les mauvais qui ont quelque chose à vous apprendre. Zany hoe raha ohatra ka renao fa de metimety foana zany ny andro iray manontolo, tsy mba misy olanolana dia tsy de amin'izany no tena ahitanao ny atao fisedrana amin'ny fiainana. Fa rehefa nisy ny zavatra izay nikorotana tsy netinety teo amin'ny fiainanao dia amin'izay no afaka akanao lesona bebe kokoa. Izay zany ny fifampizarana kely izay atolotra anareo. Matetika mamaky citation ohatran'izao aho amin'ny maraina alohan'ny andehanako any amin'ny entrepriseko dia manome angovo tsara ho ahy izany zavatra rehetrarehetra izany, manome ny karasana créativité sy ny toe-tsaina falifaly lalandava amin'ny zavatra rehetra izay atao ary dia manome angovo tsara ihany koa zany hiatrehana ny ho avy rehetra. Dia toy izay sy toy izay indray no azona tolotra anao anio. Manaova abonnement amin'izany Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.